Ny mety toetriny andro eny an-dranomasina ny alarobia 5 aprily 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alakamisy 9 aprily 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana amin'ny avy ny alin-drano na izany azy miangaviana ny mpampiasa ranomasina mba ho mailo hatrany. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, misy tandrifin-drahona vitsy. Avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora. Ahatratra 20 km isan'ora manakaiky ny Kapitambra. Adiny mpanonja ranomasina, avy onja manodidina ny 1 metatra. Kapesta hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona vitsy indraindray. Avy Atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina, avy onja 8.5 hatramin'ny 1.2 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrifin-drahona vitsy. Avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora ka hahatratra 7.30 km isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, avy onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Sainte-Marie, andrahoana vitsy. Avy Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 7.30 km isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, avy onja 2 hatramin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Besançon, anorana tandrifin-drahona. Avy atsimo amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, avy onja 2 hatramin'ny 3 metatra isan'ndrano avy atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifin-drahona. Avy atsimo ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora. Avy atsimo andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, avy onja 8.5 hatramin'ny 1.10 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona mety 1 kotrika. Avy atsimo somary atsimo Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora. Itsoka avy andrefana na atsimo andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora ary iverina avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ka ho 19 hatramin'ny 18 km isan'ora amin'ny fiafarany ny fetim-potoana. Hodon'ny ranomasina, avy onja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, anorana tandrifin-drahona mitsitokotoko mety 1 kotrika. Fiovaovany fizokan'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora ka hahatratra 20 km isan'ora ny any amin'ny tendrony avaratra. Hodon'ny ranomasina, avy onja ho latsaky ny 8.4 metatra.